Ravana malala mpifaliana indray no azontsika miona toy izao efa tafiditra ao anatin'ny karemy isika azontsika mandinika indray ny tenatsika ary indrindra atsiarovantsika ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy sy ny fandresena mahagaga nataony fampaheritsika amin'ny lala mofonaina ravana koa ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika izay nanontra ny tena noho ny fahotantsika anafahana antsika amin'izao miarabelona ratsy fanahy izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika amen. Alatsinainy 9 Febroary 2024 banjenantsika alo hevitra hoe mampitandrina amin'ny didiny Andriamanitra. Andeha ravana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Enoy ny lalako rioloko atonga lany ny sofinareo amin'ny tenin'ny vavako. Ilobava ilaza fanoharana aho, anonana teny sarim-patarina fony taloha aho, izay farentsika sy fantatsika ary nambarany razantsika tamintsika. Dia tsy mba hafenitsika amin'ny zanany fa ambarantsika amin'ny taranaka ho avy ny fiterana any Jehova sy ny heriny ary ny fahagagana izay fanataony. Amen. Andeha hivavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra ranay eo, mpaharo ny tany sy ny lanitra ianao. Andriamanitra manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra ihany koa ary maneho ny voninahitra ao izay rehetra nataonao. Mendrika anao tompony izany ny saotra, ny tera, ny laza. Eny voninahitra mandrakizay no inaranao masina satria mpanafaka ianao. Tompo, mpanotsy izay, koa noho ny fahotanay dia mamindraha fo aminay. Saosao madio izay mba fakeloka ary diovy izay mba fampahotana. Fa ny fananao masina izay raindray ny Mofonaina avy aminao. Naran'i Jesosy Kristy anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny dieny ity ravana malala dia hitanao ny bokin'ny Deuteronomy. Deuteronomy 7 ny 9 hatramin'ny 9. Mivahaka toy izao aminaran'i Jesosy. Kaoko fantarareo fa Jehovah Andriamanitra ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindrampo amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby ary mamaly miharihary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana izy. Tsy taredretra izy ny amin'izay mandrafy azy fa hamaly azy miharihary. Koa tandremo ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay didiko ianao anio ka arao izany. Ary raha mihain'ireo fitsipika ireo ianareo ka mitandrina sy manaraka azy
dia tanterahany Jehovah Andriamanitra ao aminao ny fanekena sy ny famindram-po izay nianianany tamin'ny razanao. Dia ho tianao sy hitahanao ary hamaranao izy, ary izy hitahany hateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, dia ny varinao sy ny ranom-boalobokao sy ny dililinao, ary nateraky ny ombonao sy nateraky ny ondry amanosinao any amin'ny tany izay nianianany tamin'ny razanao omena azy. Ho tahiny ianao mihoatra noho ny fiaina rehetra, tsisy lahy na vavy tsy hiteraka, na ianareo na ny biby fiomponareo, ary arovan'i Jehovah tsy ho azo ny aretiny ianao, ka tsisy ameliny anao ny aretin-dratsy ny Egipta izay fantatrao, fa ataony amin'izay rehetra mankala anao kosa ireny. Ary aoka ho laninao ny fiaina rehetra izay atolotra Jehovah Andriamanitra ao anao, ka aoka tsy hiantra azy ny masonao, ary aza manompo ny andriamaniny, fa ho fandrika aminao irery. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, hiteninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ho aminao hatrany ny fiadana avy amin'ny Jesosy Kristy amin'ny Mofonaina mena antsika indray, manomboka zao vanim-potoana ny karemy zao. Mofonaina entsika toy ravana dia bokon'ny Deutéronomie 7:7-20. Dia zao ny voalaza amin'ny 2:12 hoe: ary miaindreo fitsipikareo nareo ka mitandrina sy manaraka azy, dia tanterahan'i Jehovah Andriamanitra ao aminao ny fanekena sy ny famindram-po. Fanontaniana telo ry havana no azo omena valiny, miainga avy amin'ny soratra masina zany. Fanontaniana telo. Ny voalohany dia zao manao hoe: iza no nomen'Andriamanitra fitsipika ho tandremana? Iza nomen'Andriamanitra fitsipika ho tandremana? Ny rehefa novonjeny sy nafahany, zany ry havana. Ny hoe ianareo voalaza eto dia ny zanak'Israely izay nafahan'Andriamanitra tamin'ny fanandevozana tany Egipta tamin'ny fomba mahagaga. Izany hoe olo-bovonjy no asaina mitandrina fitsipika, fa tsy hoe asaina mitandrina fitsipika akory mba hovonjena. Tsy afa-mizany sika ry havana, satria efa men'Andriamanitra ny Jesosy hamonjy antsika, dia tokony hahitandrina ny didiny, porofom-pitiavana azy raha teo koa izany. Ary izany koa ry havana ny voambara manaraka amin'ny fanontaniana faharoa hoe: inona ny tombotsoa amin'ny makatoa? Inona ny tombotsoa amin'ny makatoa? Toy ny teny: ho tanterahan'i Jehovah Andriamanitra ao aminao ny fanekena. Raha lazaina amin'ny teny tsotra dia zao: ho tahin'Andriamanitra izay makatoa azy, mitandrina ny didiny. Hiatra amin'ny taranaka arivo mandimby mihitsy azy, araka ny voalaza eto. Ny olombovonjy io makatoava dia ho tahiny ianao. Zao ilay fanontaniana fahatelo: inona ny miandry izay tsy makatoa? Mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy. Zany voalaza ny 10:10. Raha lazaina amin'ny teny hafa sy atao indray milaza dia hoe: ny fahatezen'Andriamanitra no miandry izay manao tsinotsinona azy. Raha manohy mamaky ny Deutéronomie any amin'ny 9:20 sika, dia hita mihitsy fa ozony no anjarany tsy mpakatoa. Ivery zany ry havana. Amin'izao azo no mandinika ny tenanao, tena makatoa ve ianao ka tahin'Andriamanitra? Dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra misaotra noho ny mofonaina nomenao anay, izay anehoanao izay nomenao ny fitsipika dia zanak'Israely, ka lazaina ny tombotsoan'ny mankatoa sy ny tsy mankatoa. Tompo, vavaka aminao izay ao andreo firenenay, hitanao ny fahantrahanay, miakatra ny vidim-piainana, vonjeo izahay. Ianao malala ny heverana ny firenenay, keo tanterao tompo izay heverinao fa mahasoa, dia fampanjakana ny fankatiavana, fampandrosoana ny firenena, ary indrindra ny fankatoavana anao. Vavaka aminao izay ho an'ny marary, hitahinareo manana andraikitra amin'ny fitsaboana izany koa, ampinonao ireo manamanjo, anohanao ireo marefo zokiolona sy ireo sahira. Tahiny ny fiazakazahanay, ny asa fivelomanay, ny fikasanay, ny fianarana, ny vavakay. Dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay fanapahendrinay koa ny vavaka manao hoe: ranay eo izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mihona an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamelà ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isa fotoana revina nijodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra aho, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana ao an-tanaka avana amin'ny fahamarinako aho. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
amen.